Ivavaka isika rehetra. Misaotranao zay Andriamanitro fa nomenao indray ity andro alarobia ity ahafahanay indray mare ny teninao eto am'izao sakafom-panahy izao. Mampianara anay, mampirisia anay, manitsia anay amin'ny alalan'ny teninao. Mitenena mpamonjy eo fa lina ny andreny feonao zahay. Amen. Ry mpiaino malala sy mpanaraka izao sakafom-panahy zao ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana sakafom-panahy eto amin'ity radio vaovao mahasoa ity sady eto amin'ny chaîne YouTube ihany koa. Ny fampianarana jerenao eto dia azonareo atao tsara ny manaraka azy ao amin'ny YouTube, azonareo atao tsara ihany koa ny manaraka azy eto ary mangataka ilainareo zany alefako amin'ny adresy mailaka pastoura.jean-luc@gmail.com pastoura.jean-luc satana mitambatra tsy misy tsepanoizana ary zanatsoratra avokoa. Manasa antsika koa hiditra ao anatin'ny groupe RGL Voatsinapy raha mahalinanao fa misy fitezam-panahy maro ao isaky ny talata hatramin'ny zoma misy ny atao hoe aviatokana fampitondranam-bavaka fiainona tenin'Andriamanitra, misy koa ny catéchisme d'adulte fampianaram-ponina isaky ny alarobia ary misy ny dinidiniky ny mpianakavy rehefa misy ny fotoana ny alahady hariva izany. Tsy adino ny tsetsatsetsatsyaritra en page RGL sy eto amin'ny chaîne YouTube zay iresahana sujet de société mahakasika ny fiarahamonina sy izao tontolo izao ampifandraisina amin'ny soratra masina. Ireo avy ary ny tolotra zay azo atolotra anao amin'ny alalan'io groupe RGL Voatsinapy io, manasa anao ary raha mahalinanao zany ny hanao demande d'ajout ao ka ilaina ny mamaly ny fanontaniana hoe inona ny antony nahatonga anao lina hiditra ao anatin'ity groupe ity. Ny famalinao zany no anampy betsaka ny admin amin'ny famahana na tsia ny maha membre anao amin'izay fotoana izay. Eny ary ny tenin'Andriamanitra zay akatsika ny sakafom-panahy androany dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany toko 7:10, Ezekela toko 7:10 ka ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah Tompo, izaho dia haka amin'ny rantsana avo indrindra amin'ny sedera avo ka hamboleko izany, ho laingosako ny tendron'ny laingony, milenodenoka ka hamboleko ao amin'ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avon'ny Israely no hamboleko azy ary handrantsana siamoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra. Ary ny vorona samy hafa rehetra hitoetra ao aminy, ao amin'ny alokaloky ny rantsany no hitoerany. Ary ho fantatry ny hazo rehetra any an-tsaha fa izaho Jehova no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina. Izaho Jehova no miteny sady manao izany. Amen. Raha natsikaritra ianao ny bokin'ny Ezekela mpaminany raha pitahana amin'ny bokin'ny mpaminany hafa rehetra dia boky miendrika sarisary, misy sarisary telo zany, mampiasa image io zany vazaha. Raha natsikaritra ianao tamin'ny fotoana zay nitoriako voaingana ny texte miainga avy amin'ny bokin'ny Ezekela ihany koa dia mitovitovy amin'izay, mampiasa sary anohatra betsaka izy, ohatra tamin'izany ilay fahitana nampahitana ny Ezekela izay nasian'Andriamanitra naminany tamin'ireo taolana maina. Eto koa zany dia mitovitovy amin'izay ihany. Zany hoe ny fomba fiteny ampiasain'ny mpanoratra eto dia atao hoe allégorie no filaza azy. Noho zany mba ahafahantsika mahazo tsara ny hevitry n'ilay teny, satria tsy azo raisina arabaky teny zany allégorie zany dia andeha isika aloha mila mahafantatra hoe inona daholo tsara ho fantatra manodidina zany atao hoe allégorie zany mba ahafahantsika manao ny interprétation ny texte. Ny allégorie dia tsy tantara tsy tena nisy, tsy factuel aloha za vazaha, fa ny zavatra atao amin'ny allégorie dia hoe miezaka mampita hevitra, satria ny hevitra tsy azo tsapaitanana, amin'ny alalan'ny ohatra azo tsapaitanana mba hahazahoana ny tian'ilay mpanoratra lazaina ambadiky le sary anohatra. Zany hoe tsy tokony ho tavela mijery an'le sary isika fa hahafantatra ny hevitry ilay sary ao ambadika de le hevitra tiana ampitaina zany.
noho zany le Andriamanitra tahaka zany ny fomba fiasany ao amin'ny testamenta taloha na amin'ny fahitana na amin'ny hafatra nampitondrany reo mpaminany reo mampiasa ny allegoria izy a mba ahafahany mampita ny hafatra. De reverenantsika ny fomba ny ilazany inavy ary reo sarisary any ohatra ampiasain'ny mpanoratra eto amin'ny texte atsika eto. Rantsana avo indrindra amy sedera avo, tendrombohitra avo sy milangalanga, handrantsana sy hamoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary farany ny vorona samy hafa rehetra hitoetra ao aminy. Zay zany ny zavatra voalaza ao. Ny fanontaniana voalohany petraka avy hatrany tonga de mandalo ao an-tsaintsika de ny hoe miantefa aminiza ny tenin'ny mpaminany eto. Eto zany mpaminany de manao ohatra karazana ampamoaka noho ny fivadiana nataon'ny mpitarika ny vahoaka an'Israely, mpitarika zay nanana fitondrantena niala amin'izay efa ny fanarahany izy sy Andriamanitra Jehova zany. Fa eo amin'ny fomba fampitahan'ny mpaminany izay zavatra zay de mampiasa sary anohatra izy mba ahafahany ho miraikitra tsara. Tanao zao anao rehefa mananatra olona raha tonga de directa be anao dia mety raisiny ohatrany hoe tsy fitiavana azy, fa raha sary anohatra dia tena lay foto-kevitra no tiana vohitra de ho azony iny ary tsy ho adinony mihitsy iny satria le sary mipetraka. Iny ny atao hoe accrochage amin'ny teknikan'ny fampitana hafatra. Fomba fanao efa hita ao amin'ny testamenta taloha matetiky zany ohatra tamina tanam-paminany raha tsaronareo tamy Davida rehefa naka ny Batseba izy ary nampamono an'i Oria ankolaka. De ahoana ny fomba nananaran'Andriamanitra any Davida? Ny rano natana hilaza ny tsy nety nataon'i Davida, fa tsy avy hatrany tonga dia nivatravatra-piavy Davida i Natana fa namorona tantara izy, zay le allegoria. Inona ny tanjona? Mba ahafahany mikitika ny fony Davida satria aza adino fa Davida dia alohany nahampanjaka azy de mpiandrondry, ary le tantara zay nampiasain'ny mpaminany de tantara fiainana mpiandrondry. Dikan'izay zany a tena mahakasika ny aty fanahiny Davida mihitsy ilay ohatra nataon'ny Natana. De ozy nisy lehilahy ozy izy anakiroa tao amin'ny tanàna anakiray, ny ray mpanan-karena, ny ray malahelo mahantra zany, nanana ondry amanosy sy omby maro be le mpanan-karena, fa lay mahantra kosa tsy nanana afa-tsy zanak'ondry vavy kely iray izay novidiny sy nikolokoloiny. Dia nandeha tena fotoana de nitombo teo aminy io ondry kely io, niara-niaina taminy sy reo zanany, niara-nihinana sy ny sotro ary nitrotrotroiny, zany hoe tena tsy fony zany teo atratrany mandrakariva izany zanak'ondry vavy kely zany. Miaino tsara ny mpanjaka hoe mahaliana zany tantara zany. Natao nitony zanany mihitsy ozy izy, zany hoe tena tsy foiny. De indray andro nisy vahiny ozy izy tonga tao am'ilay mpanan-karena, saingy tsy foiny ka tsy nikitiany ny ondry amanosiny sy ny ombiny, zareo am'zany le fitiavan-tena ny mba sakafo, fa ny an'lay olona indray no nalainy. Lay tsy foiny lay tsy oletsy, ny azy anakiray na nyretsy na nylay mpanan-karena be de be. Dia nandrahony, novonoiny ary narosony ny vahiny. Tezitra mafy Davida rehefa naino an'izany. Ho eto ty zany ny olo zany raha mbola velona koa Jehova ozy, tsy maintsy atao maty zany olo zany. Tena nanohina fatratra Davida satria Davida lay mpiandry dia toy ny fikarakarany Davida ny ondry mihitsy zay tena akaiky ny fony, tena andaniny ny herim-pony, nefa de hoe soronan-kerina aminy. Mitroatra ny mpanjaka ary aza adino fahasan'ny mpanjaka ny manao raharaham-pitsarana tam'izany androany. De hoy Natana hoe ianao ane zany ry mpanjaka, kepoka ny lehilahy ary nanomboka teo izy no nibebaka ary nifona tamin'Andriamanitra. Inona ny tiana resahana de zao hoe entre parenthèse kely zany fanamarena kely zay petraka hoe ny fomba fampitana hafatra amin'ny olona de avao tsara. Isika tsy natson'Andriamanitra hamely olona, handatsalatsa olona, hanivativa olona, tsy zany ny atao hoe mananatra
na ataontsika hoe manana ny fahamarinana ary anao ka hananatra olo anankiray de tsy manana zo ianao hanivativa niny olona iny mihitsy na inona ny faharatsiany tsy hanosom-potaka an'le olona no tanjona atsika fa ny hanondro azy na ny hampahafantatra azy hoe ity le olana ity le fototra retina ity le zava-dratsy manimba anao zany hoe ianao zany a mipetraka amy toerany hoe malahelo azy ka manampy azy hanalana azy amin'io zavatra io tsy mitovy mihitsy zay approche zay amin'ny olona lay tonga de aviavy be de tonga de hoe zany ve anao ka izao zany ve anao ka mba zao olona tsisy ilana azy ianao matetika atsika zany mifamadika lasa le olona no voadaroko lasa le olona no mahazo loza fa lay olana tsy voakitika mihitsy fa lasa mipetraka ery anjoro-trano ery tsy tafavoaka ny missiontsika ny eritreritra ianao fa hoe tena ny potsipotsiriko ny fahamarinana ka voalazako tao tsy zany ny missionanao ny missionanao dia ny hanala ny oloto io fa tsy ny hamono olona nefa ny fomba fiteninao dia mamono olona satria milaza tsara ny soratra masina hoe raha miteny foka ialahy amin'ny rahalahinao dia mendrika ny hovonona koa izy otoram-bato moa zany marimanao kokoa iny zany fanamarena tsetsatsiaritra apetrako fa iverina am'ilay texte teo a zany am'ilay anjaratsika am'izao anio zao inona ary no nitranga na tonga ny fitenenany mpaminany Ezekela eto ny zavatra nisy ara-tantara aloha zany tsy maintsy fantaritsika de zao hoe ny mpanjaka ny Babilôna zay noarina ho toy ny voro mahery lehibe ozy izy ny texte eto de nambabo any Joiakina Joiakina nomena sary toa ny voa marefo sisa tavela eo amin'ny fanjakana eo am'le fanjakany Cédère zany hoe Cédère zany ohatrany Cèdre de Liban izy zany sisa tavela na ny ray an-tanana ny sambo loboky Joda io Cédère sisa io napetraky ny Babilôniana zany hitantana any Joda i Zedekia ka nasainy ny anina tsy ivadika aminy nasainy ny anina amin'ny ave amy Jehova saingy tsy ny salasala akory izy nivadika tam'izay fianianany zay satria ny teny tsara Jeremia mpaminany hoe tsy mahazo mitady famonjena amin'ny Egyptianina ianao fa maneke izao fahababona izao mba hahita fitia eo masony Nebokadnezara kanjon'ny lehilahy niseho azo maranitra niseho azo fetsy dia sady mahay atsy ny mahay aroa de na modimody nanaiky satria tsy te ho faty fa ty ambadika manao kopisoroka nandeha nitady fihavanana amin'ny Egyptiana mba hiadivana am'reto Babilôniana reto fantatsika ny vokany zany ny anisana tonga ny tempolony Jerosalema rava no ny fahatezerany mpanjaka zay zany ny contexte ara-tantara ny amin'ity perikopatsika ty ny mpaminany de efa nilaza hoe tsy tokony hiaraka amin'ny Egyptianina ianao fa anaiky hiaritra sy janona eo ambany fahefany Babilôniana saingy mafilo moa izy nieritreritra azy hoendry nieritreritra azy ho fetsy ratsy kanjo zay afetseny zay no nafaty azy ary ny fototry ny fahadisoany dia ny maika izy eo zany ny tia natongavana eto androany maika te hiala eo ambany vahoan'ny Babilôniana de nieritreritra ny ampiasany lohany sy ny fahaizany fa tsy nanaiky ny fandaminan'Andriamanitra hoe eto ny lalam-pitahiana ho anao tsy nakeny sainy hoe Babilôniana reto ve ny lalam-pitahiana ho fa za ranga ampiasan'ny mokondoha koa te ampiasan'ny fahaiza koa de kanjo fantatsika ny zava-nisy ina ny lesona zany ho atsika tokony anaratsika am'izany rehetrarehetra zany isika rehefa diso matikambo isika rehefa maika te aomby zay le atao hoe maka raccourci zany vazaha mieritreritra fa hoe ity misy lala manivaka faran'zay haingana mba hatafita tsy mahandro intsony zay lalana efa soritan'Andriamanitra fa mandeha araky ny eritreritsika de tsy maintsy miafara mifarafana anome ohatra vitsivitsitsika fampitandremana misoratra masina ohatra nataon'ny Paoly apôstôly ao amy Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy izay tahana-karena dia latsaka amin'ny fakapana sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra
izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra koa ny sasan'izay fatra-pitady zareo tsara le fatra-pitady tsy hoe koa hoe tsy tia fa fatra-pitady dia voavily niala tamin'ny finoana ka nanendrona ny tenany tamin'ny ala elo be. Amen. Io zany anankiray ahitantsika le hoe maika loatra teo tafita anisan'ny aretina mahazo ny tanora io teo tafita malaky hoe tonga am'le fiteny hoe tafa tiany olona loatra mainao zay tafa ranony. Ohatra anankiray hafa koa natao atao misoratra masina de zao ny tantarany zanak'Israely zay niala avy any amin'ny tany Egipta nakany amin'ny tany Kanana fantatsika loatra ny ainany nandritra ny taona maro tany anefitra. Misy zavatra mampieritreritra io tantara io satria zao raha jerena amin'ny carte géographie dia misy lala manivaka avy eo Egipta makany amin'ny tany Kanana fa maninana na nalavi-dalan'Andriamanitra mampieritreritra zay dia de ho jerentsika ny soratra masina ihany milaza azy ao amin'ny Deutéronomie 5:7 misy an'izao teny zao hoe dia nampanetry tenanao izy eto zany Jehovah namelanao nona de nanao anao de nanome anao zafady ny mana ho anao izay tsy fantatrao na ny razanao hampafantarana anao fa tsy ny mofy ihany no veloman'ny olona fa zay rehetra alohaky ny vavan'i Jehovah no veloman'ny olona. Nampanetry tenanao izy ka namelanao nona mba halalanao zany atao hoe mana izany zany hoe tena fanainin'Andriamanitra mihitsy zany ny nandalovany an'izay lalatsarotra hoe mba hampafahin'Andriamanitra azy hoe izy Andriamanitra. Inona ny fampairezanao tsika raha jerentsika ny 5:4 tamin'ilay perikopatsika teo ndao iverenantsika le Ezekiel 7:12 tao ny 5:4 misy hoe ary ho fantatry ny hazo rehetra any an-tsaha fa izaho Jehovah efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina izaho Jehovah no miteny sady manao izany. Io no fikendren'Andriamanitra. Mampatsiaro lay teny any amin'ny testamenta vaovao io satria nyresaka hoe lasa fialokalofana ny vorona dia tsy inona moa zany fa lay fanoharana ataon'i Jesosy hoe tahaka ny voatsinapy kely indrindra ka rehefa tafiditra latsaka ao an-tany izy de mitombo de aveo lehibe de aveo maniry de aveo misy rantsany de aveo mialokeo. Jereo tsara le fomba hanazavan'i Jesosy azy maninona Jesosy misahirana mihitsy manazava le etapy ny fitombona hoe milatsaka amin'ny tany aloha de tsy maintsy levona de aveo izy maniry de aveo misy tahony de aveo izy mitombo de misy rantsany de aveo izy misy voa de tonga ny vorona. Zay fanazavan'i Jesosy amin'ny atsipiriany zay no tiana tongavana hoe ilaina ny manaraka le dingana zay apetrak'Andriamanitra satria tsy lay tanjona amin'ny fahombiazana no mahamaika an'Andriamanitra eo zany mahasamihafa antsika sy Andriamanitra. Na antsika de zao tsika braqué am'le objectif hoe ahoana ny atafita ahoana ny atafavoaka am'ty problème ty le plus tôt possible ozy tsika. Na n'Andriamanitra ndray tsy zay tsy maintsy ho tonga eo ihany ianao fa izao misy zavatra zay ho ampahafantariko anao ankoatra io miainga avy ety ambany. Dikan'izay zany raha ianao zany braqué fotsiny tam'le le tanjona dia very fotsiny sanisy nisy zavatra nampiafantaran'Andriamanitra anao nandritry n'izay fotoana zay ary very anjavony fotsiny zany. Tadidio zay tsy mitovy zany le objectif atsika sy nan'Andriamanitra. Inona zany tsoahana amin'izy ty de zao hoe aoka tsy hitady famonjena ny akafa isika na vaolana any am'ireo heverintsika hoerina fahefana milaza azy fa mety mahavaha ny fahasahiranantsika ankoatra an'Andriamanitra fa ny herin'Andriamanitra dia ao anatin'io problemanao io ao Andriamanitra no manambara tena aminao ary ao ihany koa izy no hampiseho ny heriny ao tsy mitady hitanao le teny any amin'ny Salamo 1:20 hoe manompo masoko any amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena. Ny famonjena de tsy avy any an-tendrombohitra mieritreritra hoe any zao ngamba misy hery matanjaka noho izao no ny famonjena de avy amin'ny Jehovah. Isika zany aza mijery ny lavitra fa zay eo ambanin'ny maso dia Jehovah izany izay mitantana anao ao anatin'io fahakelezanao io dia manery anao izay fahakelezanao zay mba hanokafanao ny tananao
ka handraisanao ny fahasoavany. Zay tena fanefena fahatsika tsy mieritreritra hoe ny tananao sokafy. Ohatran'ny zazakely anankiray zay mahita ny reniny na ny rainy tonga miditry ny trano mitondra mofo, izy anefa mbola milalao feno fotaka ny tanany, feno vato sy ny sisa, de tonga ny rainy avy any na ny reniny de hoe ty misy sakafo anao, de sady tsy foy le vato ampelantanana satria mbola mamy le kilalao nefa ny a le mofo tianao alaina koa, de tsy maintsy afoy aloha iny mba ahafahana mandray an'lay fanomezana. Zay sary zay koa no ampitaina amitsika hoe misy zavatra zay tian'Andriamanitra tsy hoe afoy fa tian'Andriamanitra hoe hifantohany sainao, ao anatin'io zavatra mahazo anao io mihitsy ao daholo ny zavatra rehetra, aza mitady vahaolana any ivelany, de ao izy no mampianatra anao, de ao izy no manitsy anao sy amy farany manome zay iriny fonao. Vonahitra any ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay.